Misaotra ny tompo lehibe indray tsika tratra indray izao fotoana folakandro izao fanambolana ny fampianarana. Mbola ao anatin'ilay famantarana anankiray ihany zany tsika dia mikasika ny amin'ny resaka hoe famorana izany. Ka inona moa zany le famorana zany raha famaranana nijerentsika teo dia izao hoe raha tany amin'ny testamenta taloha zany ny famorana dia famorana ara-nofo. Hoe ny lehilahy rehetra noforaina dia miditra amin'ny le fanekeno amin'Andriamanitra zany ny vahoaka an'Andriamanitra. Zany akory tsy midika ny vehivavy tsy mitsofoka satria ny vehivavy tsy foraina fa ny vehivavy ihany koa dia mitsofoka ao anatin'izay fanekena izay na dia tsy foraina ary zany. Fa ny lehilahy rehetra kosa zany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izy no tsy maintsy foraina. Aty amin'ny testamenta vaovao nefa dia ny zavatra nitranga dia ity kay tsy ny nofo intsony no forana fa ny fo indray zany no forana zany. Ka ny fonao izay forana io zany dia izao hoe raha tany amin'ny testamenta taloha ny zavatra hitantsika dia hoe eo ilay fampianaran'ny fariseo sy ny mpanorandalàna zany hoe amarinina amin'ny lalàna ka miezaka ny hitandrina ny lalàna mba hahazoana famonjena. Eo nefa ny lafiny anankiray hoe tsisy mahavita mahay mitandrina ny lalàna na dia kely azy satria tsy manana hery amin'izany tsika fa malemy avokoa tsika rehetra. Izay no mahatonga hoe le fahasoavan'ny Kristy no mamonjy atsika, ny finoanan'ny Kristy no mamonjy atsika. Ka le forana amin'ny fo zany dia izao le finoana an'i Jesosy Kristy zany le famorana ny fo zany. Satria ny fahasoavan'ny Kristy no ahazoana famonjena fa tsy ny fitandrimanao ny lalàna no ahazoana famonjena satria reraka fotsiny eo ianao raha hirezaka hitady famonjena amin'ny lalàna satria fantatrika tsara fa ny lalàna dia mampahafantatra hoe inona ny zavatra tsy mety ataontsika na inona ny zavatra tokony ataontsika. Fa izy tsy afaka mamonjy atsika mihitsy fa ny any afaka mamonjy atsika dia Jesosy Kristy irery ihany. Ka izy ny mahatanteraka atsika ka mahatonga atsika maninona afaka makatoa ny teny soratan'ny lalàn'i Mosesy izay omen'Andriamanitra atsika ho tandremana soarahana anarahana izany. Iroso ary tsika amin'ny fampianarana indray amin'ity hariva ity dia hivavaka atsika ka manasa atsika hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, misaotra raha io mbola nanomezanao anay fotoana amin'ity hariva ity. Iarahanay hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Raha io manamasinanay ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ary tsy manana fahalalana ary na fahendrena hitondrana ny hafatrao. Ko mangataka raha io ny fiasan'ny fanainao masina hirotsaka amiko amin'ny fahafenona, hirotsaka aminay tsirairay avy ihany koa amin'ny fahafenona. Ka raha izy no ampitenin'ny vavako, izy no ampianatra anay ny teninao, amantaranay ny sitraponao. Ka dia sokafo ny fonay sy ny sainay raha amantaranay ny sitraponao. Eny Andriamanitra ray, natao anatin'izay fisarahana izay ihany koa nisy tsy nahatanteraka anay na nisy nahalavo anay dia hifonanay aminao ka hangatanay famindram-po sy famelan-keloka. Mamindrafo aminay ireo mamelany eloka irenao. Ko mangataka aminao izay Jesosy io, dio amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary ka ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina izao fampianarana izao sy ny tokantrano izay mihaino izao fampianarana izao na ny fifandraisanay dia aoka Tompo hoe mba ny fiarovanao zany amin'ny anjelinao masina. Ka tsisy loza na sampona anapaka izao fifandraisanay izao Tompo na izao fampianarana izao na dia kely aza fa eo am-pelantananao. Dia le rahanao andrakotra anay tsirairay avy Kristy io ho famantaranao anay sy ho fiarovana anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ihany koa. Dia ray ny laranao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Dia mitenena Tompo tsara indrindra fa voninkaina izay vahoakanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Namaranantsika ny lesona tamin'ny maraina dia hoe ny fanamarinana amin'ny finoana raha ve dia izao hoe mitondra antsika tsy andika ny lalàna na hoe tsy hitandrina ny lalàna intsony raha ve arak'ilay fampianarana foana izay efa nivoizina foana zany izy io zany tenin'ny apôstôly Paoly izy fa rehefa aveo ilay izy nivoiziny mpitondra fivavahana maro hoe tsy tokony hitandremana n'izany lalàna zany. Ka zay raha ve le hoe
fanamarinana amin'ny finoana hoe tsy mitandrina ny lalàna ntsony ary ve tsika zany hoe nesorona amintsika raha vela izy fantatsika nefa ny lalàna fa miteny antsika manao hoe aza mangalatra aza mamon'olona aza mijangajanga aza mandainga aza mipangalainga aza maniry vadin'olona aza maniry fananan'olona ka moary ve zany tsika kristianina zao mpijangajanga daholo ve zany mpamon'olona daholo ve zany mpanompo sampy daholo ve zany de ozy zay tsy manao an'zany de raha vao tsy manao an'izay maninona zany ianao mitandrina ny lalàna nge zany ianao mitandrina lalàna zany ianao fa ny zavatra anankiray de ty tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe verenantsika le izy eo amin'ny Romanina 5:1-telopolo 7 azafady Romanina 5:1-telopolo de ahoana ozy izy Romanina 5:1-telopolo de zao ny tenin'ny apôstôly Paoly zany 1:telopolo koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika mampiorina tsara ny lalàna isika ahoana ozy ny tompo ao amin'ny Hébreu 9 raha eo mantsy lavatra resany hoe mampiorina ny lalàna isika ahoana zany hoe mampiorina ny lalàna zany ary sika ny dikan'izany de zao hoe tsy manafoana ny lalàna mihitsy tsika de ato amin'ny Hébreu 9 ihany koa izy raha isika Hébreu 9 jerentsika kely zay de zao no voasoratra atao amin'ny 19 ny anaran'i Jesosy fa manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda io zany faminaniny efa nomenan'i Jeremia mpaminany izy io hoe ho avy ny fotoana zay anaovako fanekena vaovao izy amin'ny taranaka Israely fantatsika tsara fa nisy le fanekena taloha io le antsointsika hoe testameta taloha le fanekena taloha zany antsoina hoe testameta taloha ary le fanekena vaovao ny antsoina hoe testameta vaovao ka ny amin'ny kristianina mantsy zao rehefa hoe tsika zao efa fanekena vaovao de rehefa hoe ao anatin'izay fanekena vaovao zay de foana ny lalàna zany hoe le testameta taloha zany tsisy lavana an'izany tsony fa zay lazain'ny testameta vaovao ihany na rahana ary tsy vitan'izay lazain'ny testameta vaovao raha fa manampy izy satria nahoana raha miresaka antsika ny hoe fitandremana an'izany andro alahady zany tsisy milaza mihitsy eo amin'ny testameta vaovao hoe mitandrema ny andro alahady fa mbola nampiny zareo an'izany koa hoe mitandrina ny andro alahady zany nampiny zareo ny zavatra ho tandremana sy tokony atao amin'ny testameta vaovao tsisy milaza manao hoe atsiarovo ny andro naterahan'i Kristy de manaova fety fa mbola nampiny zareo an'izay koa le izy teoriana fa zao ny any amin'ny testameta taloha esoriny daholo fa zay ve nidikan'ilay hoe testameta vaovao hoe foanana daholo zay rehetra zay inona nefa ny zavatra hitantsika teo manafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika ozy izy inona nefa le lalàna Mosesy angeny lalàna reo boky 5 eo amin'ny testameta taloha reo ary misy teny eo amin'ny tenin'i Jesosy iny fa mbola jerentsika moa zany izy tsy raisika eto fa mbola jerentsika izy rehefa okorin'ny fampianarana tenin'i Jesosy manao hoe tsy tonga andravany lalàna ozy izy na ny mpaminany ino io lalàna tian'i Jesosy teny le lalàna Mosesy ange resahany io miresaka amin'ny mpaminany izy ireo boky ny mpaminany no resahany io zany hoe Jesosy zany tsy tonga mandrava ny lalàna tsy vitany hoe lalàna fa tsy mandrava ihany koa ny mpaminany ireo boky ny mpaminany eo amin'ny soratra masina nefa itsika kristianina manafoana n'ireo zavatra reo de ahoana zany nefa Jesosy ary tsy mandravany zany de ny apôstôly Paoly koa ozytsika manao hoe rehefa maty Jesosy ange de efa niova daholo ny apôstôly Paoly no miteny manafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika de ozy ny apôstôly Paoly sanatria fa manao mampiorina ny lalàna amin'ny finoana sika ozy izy zany hoe vao maika mampiorina ny lalàna io amin'ny finoana zany ka rasarahantsika zany le testameta taloha sy le testameta vaovao tsy afaka misaraka reo satria le testameta vaovao maninona mampiorina le lalàna voasoratra ny amin'ny lalàna Mosesy zay le zavatra voasoratra eo amin'ny testameta vaovao
dia izay no mahatonga Andriamanitra ny teny fa minanina ny amin'ny Jeremia mpaminany izy io. Jerentsika le any amin'ny Jeremia tsy maninona mihitsy zao le teny alohan'ny jerentsika amin'ny Hebreo. Jeremia toko faraky amin'ny telopolo jerentsika kely. Jeremia toko faraky amin'ny telopolo. Dia vakitsika ny andininy faraky amin'ny telopolo. Jeremia toko faraky amin'ny telopolo dia ny andininy faraky amin'ny telopolo. Fa minanina zany izy ity nampitenen'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany ny andininy faraky amin'ny telopolo. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Zany hoe efa faminanina efa nampahafantarina dia meloa zany izy io hoe ho avy fanekena vaovao io. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Dia ahoana izy amin'ny andininy telo amby telopolo dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy telo amby telopolo. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro zany, hoy Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary zao Andriamaniny ary izy oloko. Eo le fanekena vaovao zany. Tsika zany milaza, ny kristianina moa zany milaza, manao hoe rehefa tonga kristianina isika dia foana ny lalàna, tsy misy an'izany lalàna Mosesy zany intsony, foana zany lalàna zany. Jesosy nefa miteny manambara hoe tsy tonga ao andravany lalàna na ny mpaminany fa hanatanteraka hozy izy. Dia mitsika milaza hoe fanekena vaovao ihany ny tsika fa tsy mila zany fanekena taloha zany tsika. Zany hoe testamenta vaovao ihany fa tsy testamenta taloha. Inona nefa nilazain'le faminanian'i Jeremia mikasika le fanekena vaovao. Ny zavatra teneniny ao dia zao amin'ny andininy fahatelo amby telopolo manambara manao hoe fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Amin'le fanekena vaovao zany io, rehefa afaka zany andro zany Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako ary hosoratako ao am-pony, ary zao Andriamaniny ary izy oloko. Zany hoe le lalàna io zany hosoratan'Andriamanitra ao an-tsainao sy ao am-pony, zany hoe lasa lalàm-piainanao zany izy io. Voasoratra ao am-ponao voasoratra ao am-ponao sy ao an-tsainao zany izy io. Zay hoe tsy tonga ao andrava ny lalàna ny mpaminany fa anatanteraka. Ahoana ary no zay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny manambara manao hoe anafoanan'ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria zany fa mampiorina ny lalàna amin'ny finoana isika. Satria ny finokan'i Jesosy Kristy dia manina mitondra hitarika ny lalàna fa tsy hitondra mihitsy handika ny lalàna. Ary fantatra fa tsy izao no mavita hitandrina n'io lalàna io fa ny fanahin'i Kristy izay miasa ato amiko. Dia izy no mitarika isan'andro. Aizako mitandrina ny tenin'Andriamanitra ny fitsipika, mididy izay nomeny ahy. Le fanekena vaovao dia zao hosoratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko ao an-tsainy. Izay no mahatonga hoe verenantsika atao amin'le Hebreo toko 9, raha miverina kely tsika zany atao amin'ny Hebreo toko 9 zany jerentsika kely. Verenantsika amin'izay le izy teo aty amin'ny Hebreo dia naverin'ny apôstôly Paoly le izy le faminanian'i Jeremia. Dia ahoana izy amin'ny andininy 9 zao ny zavatra teneniny io. Fa manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Inona zany io fanekena vaovao io izay ho ataony? Dia le lalàna ho apetrany ao am-pony sy ao an-tsainy. Eo amin'ny andininy 10 izy miteny an'izay. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany andro zany Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Eo zany le hoe famorana amin'ny fo zany. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza manambara hoe ny fo no inoana azahoana famonjena hozy izy. Ary ny vava no anekena azahoana fahamarinana. Ka rehefa mino an' Jesosy Tompo ianao, mandray an' Jesosy Tompo ianao, dia zao soratan'Andriamanitra ao anatinao io lalàna io ary ataony ao an-tsainy. Tsy ianao no manao an'io fa Andriamanitra no manao an'io, ary ny fanan'Andriamanitra no mametraka ny finoana io anatinao. Ny fanan'Andriamanitra no mametraka ny finoana io ao anatinao. Zay le izy hoe tsy izaho tsony no velona, zany hoe tonga olona vaovao anke ianao zany. Zay le fanekena vaovao ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'i taranak'Israely. Tsika nefa zanak'Israely ara-panahy tsika.
satria tonga zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ato amin'ny toko 10 izy raha isika kely andininy 5 ka hatramin'ny 7. Toko 10 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao no fanekena ataoko aminy, rehefa afaka izany andro zany, hoy Jehova, ataoko ao am-pony ny lalako sady hosoratako ao an-tsainy, dia ho koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony, ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Inona zavatra teneny andiny 5 ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika, satria ny fanahy masina no mametraka an'io anatintsika. Dia miteny koa izy manambara ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Inona moa ny teneny amin'izany ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony? Raha Jesosy ve ny ao anatinao, mbola manota ve ianao? Mbola andeha hijangajanga ve ianao? Mbola andeha hamono olona ve ianao? Mbola andeha hangalatra ve ianao? Itsika eto amin'ity tany ity mety mbola latsaka tsika, mety mbola alaim-panahtsika. Izay no embenantsika ambavaka isan'andro, efa mivavaka amin'Andriamanitra tsika. Dia zao Jesosy manamarina antsika foana, io le nianarantsika tamin'ny nianatra ny rano zanak'ondry tsika, hoe rehefa novonjeny tamin'ny rano tsika fonom-bola mpanota, fa vao mainka ankehitriny kosa, rehefa tonga zanantsika ankehitriny, ahoana ny tsy hamonjenantsika amin'ny rano? Dia io rano Kristy io mbola manadio sy manasa antsika foana. Ka rehefa manadio antsika ny rano Kristy, no hamarin'ny Kristy tamin'ny rano tsika, dia zao tsisy fahotana, tsisy heloka atsika. Izay no embenantsika isan'andro, mba ho marina tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Zany akory tsy midika tsy mety ho latsaka tsika. Mety ho latsaka tsika mbola mipetraka eto amin'ity tany ity, mbola olombelona tsika. Fa izay ny ilayntsika ny Kristy. Raha ohatra mahavita tentsika dia tsy nila ny Kristy. Fa nanao ohatra ny tamin'ny andron'ny testamenta taloha hiezaka hitandrina ny lalàna mba ho vonjena. Fa tsy nahavonjy zany. Fa izay no nahatongavan'i Kristy mba hahafahantsika maninona? Ho hamarinina amin'ny finoana any Jesosy Kristy. Ka rehefa ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy tsika dia zao, ahoana izy? Ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Kristy nanatitra ny tena ny indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana. Niaraka tamin'ny rano izy nitsofoka tao amin'ny efitra masina indrindra, namaky ny efitra lamba. Indray mandeha monja izy nitondra ny rano. Izay no mahatonga hoe tsisy intsony izany fanatitra noho ny ota zany ankehitriny. Satria Kristy nefa namonjy antsika. No hamarinina tsika noho ny amin'ny rano Kristy. Tsy hamarinina intsony tsika noho ny amin'ny biby novonoina naterina teo amin'ny tempolo, satria ireny no entina manamarina ny zanak'Israely teo amin'ny testamenta taloha, mba hamelana ny elony. Kanefa nahoana? Tsy nahavela ny eloko ny zanak'Israely ireny. Fa le mahavela eloka dia zao, le rano Kristy tsy misy kilemy. Io no mahavela ny elontsika, io no manamarina antsika. Dia rehefa ho hamarinina rano Kristy tsika dia voasoratra ao am-pontsika ny lalàna ary ao an-tsaintsika. Tsy izao intsony no velona, fa Kristy ny velona atao anatiko, ary izay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay maty ka namonjy ahy. Aty amin'ny Romanina ihany koa izy, eo mantsy ilay zavatra, inona ny zavatra niteneniny teo amin'ny zava-dehibe eo amin'ny 5:5 dia miteny izy hoe ary ny fanahy masina koa dia manambara izany amintsika, satria io finoana io zany ny fanahy masina no mametraka an'io anatintsika. Dia zao ny teneniny aty amin'ny Romanina 7 mikasika an'izay zavatra zay. Romanina 7:4. Romanina 7 dia ny andininy 4:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, izany hoe satria isika efa tonga olom-baovao. Izao izy ny fanekena, zay fanekena vaovao izay ho ataoko amin'ny zanak'Israely. Ino ny fanekena vaovao io? Le hoe hosoratanao am-pontsika ny lalàna
ary ho atao antsika ny fanahy no mametraka an'io anatintsika ka rehefa ny fanahy no mametraka an'io anatintsika dia ny lalàna lasa inona zany dia eo amin'ny andiny 4 izy miteny an'izay fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna fa izao kosa ny nofo namido andevon'ny ota zany hoe ny lalàna zany lasa lalàna ara-panahy lasa loi spirituel zany le lalàna satria voasoratra atao anatiko le izy eo amin'ny fiainako amin'ny fomba fiainako isan'andro zany dia fanahy no mitondra hoe zao tsy mety ty zavatra ty izy mitarika zay mihitsy nikila izy rehefa tonga aminareo izy ny fanahy ny mpananatra ny mpampianatra ho Jesosy Kristy dia izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra mampianatra antsika zany izy aizantsika mitandrina aizantsika makatoa aizantsika manaraka le sitrapon'Andriamanitra ka lasa spirituel zany le lalàna lasa ara-panahy zany ilay lalàn'Andriamanitra amin'le fanekena vaovao zany fa tsy ara-tsoratra tsony hoe hiezaka be mihitsy ianao dia ahoana ty satria iny tsy afaka manamarina anao ny rasoan'ny Kristy irery ihany no manamarina anao dia toizantsika ilay izy eo amin'ny andininy 2 inona ny zavatra tenenina ihany koa andininy 2 fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra ao araka ny toetra nato izy mankasitraka ny toetra tsy ange nofo araka le teneniny teo amin'le andininy 4 izy miteny fa izaho kosa ozy izy nofo amido andevon'ny ota satria tsika mbola nofo mandray eto amin'ity tany ity dia mbola feno fakapanahy be miodiody manodidina antsika eo makafanahintsika dia raha ny tenantsika zany dia zao ary mitondra le fanahy hoe zao no ataontsika dia fantatsika zany zay hoe tsara le lalàna satria le fanahy no mitondra antsika eo amin'ny andiny 2 fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra araka ny toetra nato izy dia andiny 13 nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho any amin'ny lalàn'ny ota zay momba ny tenako zany hoe amin'ity vatako ity zany tsy amin'ny manofo a dia misy lalàna anankiray koa mipetraka ao dia le lalàn'ny ota io zay mitarika anota andika ny lalàn'Andriamanitra andika ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe misy lalàna roa zany mipetraka atao anatiko ato amin'ny nofoko mitarika hitondra amin'ny ota fa amin'ny lalàn'ny fanahy mitondra ao amin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka zay mahatonga hoe raha tsisy zany le lalàn'ny fanahy mipetraka ao anatintsika dia io no manandevo atsika izy ary ny amonjy atsika io tsy afaka tsika inge amin'izay zavatra zay tsisy vitatsika inge zany misy eo le zavatra anankiray dia eo amin'ny andininy 7 izy dia zao no teneniny eo amin'ny andininy 7 inona ny zavatra teneniny eo fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny anatanteraka ny tsara no tsy ato raha amin'ny nofoko zany dia tsy misy zavatra tsara ato anatin'ny nofoko ato zany efa manana fikasana no ny tsara saingy manino saingy ny anatanteraka no tsy ato inona moa le hoe saingy tsy anatanteraka amin'ny teny frantsay izy dia mazava be ny zavatra tenanana j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien itsika rehetra zao nge mba te hanao ny tsara daholy mba miezaka ho amarinina amin'ny lalàna hoe mba te hanaraka zay zavatra tenen'ny lalàna miezaka manao ny marina tadidiko mihitsy tamin'ny mbola kely katolika tamin'izany dia miezaka tsy teny ratsotsony miezaka tsy mba hangalangalatra miezaka mba tsy ho andevozin'ny film mba miezaka zany miezaka mba mavita androany aloha mavita raha-pitsa tonga amin'izay fin de semaine nomboka mangidy te hijery mafy amin'izay hoe mandeha amin'ny tele ony ihany manomboka mangotongotika te hijery satria le nofo no mitarika anao zay le lalàn'ny nofo mibaiko anao zay le mahatonga hoe ato anatintsika nge le fikasany fa anao ahoana izy tsara veriko tsara j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien manana an'izay finiavana zay isika anao ny tsara fa tsy manana inona tsy manana le hery ahafahantsika manao azy inona io hery io le famonjena amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy io le fanan'Andriamanitra mametraka le lalàna ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika ka rehefa zavatra angatan'Andriamanitra amintsika dia zao minoan'i Jesosy tompo dia vonjena ianao maneke ianao ho babon'i Jesosy
hoe Jesosy io milavilefina tsy vitako tompo fa miankina aminao midira ataopoko dia tonga izy anjaka ao aminao izy ametraka ny lalànao izy izay le tenen'ny apôstôly Petera nyresantsika tamin'ny maraina manao hoe efa nomenany jentilisa koa ny fanahy masina hozy izy ary nandray ny fanomezana tahaka antsika koa izy ireo ka tsisy mahasamihafa antsika aminy na voaforana eo loha hoe na voaforana tsy voaforana tsisy mahasamihafa satria le fanan'Andriamanitra no mitoetra orantsika voafora ny fontsika zany ny famorana ny fo dia ny fanekenan'ny Kristy io tombo sy mpamonjy ny fiainantsika ka rehefa manaiky an'i Jesosy ianao dia tonga izy manefy anao soratany eo am-pony ny lalàny sy ataony eo tsany amin'ny alalan'ny fanahy masina no ametrahany an'io ary ny finoana iny Andriamanitra no mametraka an'iny io amin'ny alalan'ny fanahy masina satria manana fikasana ianao fa tsy manana an'izay hery zay zany dia ahoana izy amin'ny andininy fa eo amin'ny andininy fa 5:20 dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy fa 5:20 misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankatony lalàn'Andriamanitra ao amin'ny saiko eto zany ny apôstôly Paoly dia tena miteny mihitsy hoe za tena mankatony lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko tsika milaza hoe foana ny lalàna io raha ny amiko izy ny apôstôly Paoly tsika milaza hoe foana ny lalàna tsy tokony tany raha ny amiko dia mankatony lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko satria misy lalàna anankiroa mifeno vatantsika io le nofo mitarika anao zay tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra ary rehefa tsy manana an'Andriamanitra tsika dia io no manandevo atsika raha tsy manana an'Andriamanitra tsika dia ny lalàna mitsara atsika amin'io nofo io foana fa zay no nahatongavan'i Kristy nametraka n'io lalàna io am-pontsika sy ao an-tsaintsika mba ho amarininy Kristy tsika noho ny amin'ny rany amarinina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza eto hoe misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo misaotra an'Andriamanitra ao satria noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia maninona Jesosy Kristy tsy mandika lalàna Jesosy Kristy tsy mangalatra Jesosy Kristy tsy mijangana dia maninona lasa tsy mijangajanga ianao raha mpisotro toaka ianao dia lasa tsy misotro toaka ianao raha mpifoka sigara ianao dia lasa tsy mifoka sigara ianao raha tia mangalangalatra ianao lasa tsy mangalatra ianao zany hoe efa lasa ny fiainanao taloha raha ny olona miampanganao foana tsy ve le mpijangajanga be tary tsy ve le mpangalatra mpamakitrano tsy ve le gadra lava tsy ve le zao fa rehefa amin'ny Jesosy Kristy ianao efa zavatra taloha zany Kristy ny eo anatinao fa olom-baovao zany ianao amin'ny Kristy Jesosy tsisy zany zavatra rehetra zany raha ny amiko izy ny apôstôly Paoly dia zao mankatony lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko dia tsika zany ahoana mankatony lalàn'Andriamanitra amin'ny saitsika ve tsika sa ny esorantsika io lalàn'Andriamanitra io sa zay tiatsika ho tandremana ihany no tandremana sa hotsika foana zao fa rehefa tapitra moa ty mikasika le resaka hoe tombo-kase ty dia ametraka misy fanontaniana maromaro zay voalentsika satria be dia be ny fanontaniana zay apetratsika nge ny fantatra mametraka fantsika dia ahoana zao teny zao dia ahoana zao teny zao mikasika an'izao dia ahoana ary zao fa mazava le tenin'Andriamanitra fa raha ny amiko izy ny apôstôly Paoly dia mankatony lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko dia mbola tohizany le izy eo amin'ny toko 9:2 vakitsika ny toko 9:2 inona ny zavatra teneniny eo fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanainaina no azafady fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanainaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana io le zavatra anankiray tsika tsy ny nandevoziny nofo io no manandevo atsika zany tsy afaka na miezaka ary tsika hitany lalàn'Andriamanitra dia tsy vita le izy fa le lalàn'ny ota no mangeja atsika dia ahoana izy ny apôstôly fa ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana fantatsika fa ny fandikan-dalàna no atao hoe fahotana ary ny fahotana dia mitondra makany amin'ny fahafatesana ka rehefa nahazo le lalànaina zany ianao le loi spirituel zany io le lalàna ara-panahy zany ianao dia inona ny zavatra mitranga zany eo amin'ny fiainanao
le lalàn'ny fanahinaina iny no nahafaka anao tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Zany hoe tsy voagejan'izay lalàn'ny fahotana zay ntsony ianao, tsy voatary ny anotantsony ianao. Nanafaka anao ihany koa izy ny amin'ny fahafatesana satria nahoana? Ny tambin'ny ota de fahafatesana, ny fandikan-dalàna de mitondra fahafatesana. Ka rehefa ao anatinao ny lalàn'ny fanahinaina de manao tsy mandika lalàna ntsony zany ianao, de tsy maty ntsony zany ianao. Afaka amin'izany zany ianao. Satria Kristy no anino? No velona ao anatinao. Inona ary zany no lazaina mikasika an'le resaka hoe jentilisa. Nahazo an'io finoana io. Nefany de nahazo le famonjena amin'le lalànaina. Nefa ny jiosy zay niezaka tamin'ny lalàna satria niezaka ho amarinina tamin'ny asan'ny lalàna. Tsy nahazo an'io famonjena io. Satria tsy nitady le famonjena tamin'ny finoana izy, fa nitady le famonjena tamin'ny alalan'ny asa. De ny fiheverany tena hoe ny fitandremako an'ity lalàna ity no azoko famonjena de tsy nahazo famonjena izy. Tsy azonao zany zay. Vakitsika ato amin'le Romanina toko 7. Romanina toko 7 ny 9:30 sy ny 1:30. Romanina toko 7 ny 9:30 sy ny 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary no lazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady ny lalàn'Andriamanitra kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Manahoana izy ny tsy nahatratra le lalàna? Ny dikan'izany dia zao, ilay jentilisa no nahatratra le lalàna. Mazava angiza ny teny zany. Averiko le vaky teny. Ahoana ary no lazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana satria no amarinina izy tamin'ny ran'ny Kristy. No amarinina tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. De rehefa no amarinina de inona ny zavatra andresantsika teo? Rehefa no amarinina ianao de soratanao am-ponao ny lalàna. Ary atao an-tsainao. De fahamarinana izay azo avy amin'ny finoana zany. De toy izany, fa ny Israely izay nitady ny lalàn'ny fahamarinana kosa, nitady ny lalàn'ny fahamarinana na de niezaka ary izy tsy nahatratra ny mihitsy fa vao maika ny lavitra azy ara izy. Satria niezaka nataon'izy ireo vao maika n'inona? Nampisaraka azy tanteraka tamin'le fahamarinan'Andriamanitra. Ny Israely izay nitady ny lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Na de niezaka ary izy vao maika ny lavitra le lalàn'Andriamanitra. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana no nitediavany an'izany. Fa tamin'inona? Fa toa tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato matafitohana izy. Zay ngely izy. Miezaka. Izao nge miezaka ino tsy vitanao zany io e. Ahoana le fitenenana zay? Andraso eo Paoly. Fa Paoly tonga fa tsy nandray an'ny apôstôly Paoly nareo. Tonga izy nitondra an'izany fampianarana zany. Rehefa no amarinina tamin'ny finoana ny jentilisa dia nahatratra le lalàna. Satria nosoratanao am-pony ny lalàna ary nataony eo an-tsaina. Ny jiosy kosa izay niezaka no amarinina tamin'ny lalàna, tsy nahatratra izany fahamarinan'ny lalàna izany satria nahoana? Tamin'ny asa no nitediavana izany. Tamin'ny asa no nitediavana izany. Inona ny voalaza ihany koa atao amin'ny Romanina toko 10 ny 2 araka le niraisintsika teo zany. Romanina toko 10 2 sy ny 4. Fa vavolombelona ireny eo fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Io le zavatra nresantsika teo zany, mikasika le teo hoe nahoana moa no ny jentilisa no nahazo le finoana, no amarinina tamin'ny finoana, fa nahoana ny jiosy ny tsy nahazo an'izay fanamarinana tamin'ny finoana zay. Satria tamin'ny asany no tediavany, no nitediavany an'izay fahamarinana zay. Fa tsy tamin'ny finoana. De eto izy dia 2 de miteny ny apôstôly Paoly manao hoe fa vavolombelona ireny eo
fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy mahalala ny fahamarinana amin'Andriamanitra izy ka nitady hamarinana ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Tsy nalala ilay fahamarinan'Andriamanitra ozy izy fa niezaka zany izy ireo hametraka ny fahamarinan'izy ireo. Eo nge ilay zava-doza io zavatra resahana io. Raha verenantsika vakina kely zava-doza be io zavatra resahana io. Fa vavolombelona ireny io fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana ozy izy. Fa satria tsy malala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka mitady anamarina ny tenany dia tsy manaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Amin'ny teny gasy ilay izy tsy dia mazava fa vakiako amin'ny teny vazaha mba azahoantsika an'ilay izy tsara. Toko 10 ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahefatra. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Zany hoe manana zotom-po zany izy hitady an'Andriamanitra nefa tsy manana fahalalana ozy izy. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Tsy fantany ozy izy ilay fahamarinan'Andriamanitra kanefa ozy izy mitady izy ametraka zay mihitsy ametraka ny fahamarinan'izy ireo no tiany apetraka fa tsy ny fahamarinan'Andriamanitra. Zay ngy ny mahazava-doza izy. Amin'ny teny gasy izy tsy dia mazava, amin'ny teny frantsay izy tena mazava be. Averiko tsara ilay izy teo. Ahoana izy? Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Dia zay mihitsy ilay izy. Niezaka zareo hoe zao ny fomba hitandremana n'ity lalàna ity. Niezaka nefa izy hahatratra an'izay fahamarinana zay amin'ny lalàna. Kanefa tsy nahatratra an'izay fa vao mainka ny lavitra. Satria nahoana nametraka ny fahamarinan'izy ireo izy ireo. Dia jereo antsika tsara fa nao anatin'ny Baiboly raha misy an'izay. Ny Jiosy dia manana an'ilay boky antsoina hoe Talmud. I boky Talmud io dia interprétation an'ilay lalàna. Zany hoe tsy haiko mandika an'ilay izy amin'ny teny gasy ohatrany hoe fandikana ilay lalàna zany ilay izy. Fandikana an'ilay hevitry ilay lalàna zany ilay Talmud. Raha ohatra zany miteny ohatrany hoe lalàna ohatrany hoe momba ny hoe fijangajangana. Dia velariny zareo zavatra ngeza be dia interpréteny zany adikan'zareo zao ny dikan'izao. Dia zao ny tokony atao. Vao mainka zany izy nanalavitra ny olona amin'ilay lalàna. Fa ny fahamarinany zareo no napetrany dia lasa io ny fahamarinan'ny Jiosy. Izay voasoratra amin'ny Talmud dia io no arahany. Hoe zao ny hevitra an'izany. Zay zava-doza be nge normal be izy raha tsy nahatratra ilay izy. Satria niezaka izy ametraka ny fahamarinan'izy ireo fa tsy ny fahamarinan'Andriamanitra no narahan'izy ireo zany. Dia eo amin'ilay dia akoatran'izay Talmud zay, inona zavatra nataon'izy ireo ihany koa? Nanao fombana tradition maromaro izy. Ao anaty Baiboly misy ohatra maromaro. Ohatra zao hoe ny Jiosy rehefa avy eny an-tsena. Dia zao tsy maintsy misasa tanana izy. Vao zay vao misakafo tonga ohatrany. Fady amin'ny mihitsy zany tsy manasa tanana zany raha ohatra tonga ohatrany. Dia misy ny lalàna ihany koa momba ny fanasana siny, fanasana vazy. Misy lalàna daholo ny zavatra rehetra. Zareo no nametraka. Vao mainka nametraka zioga teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izy zany. No izay antony izay no naninona? No nanoherin'izy ireo an'i Kristy rehefa tonga Kristy satria tsy fantany Jesosy. Satria tsy nanaraka ilay lalàn'Andriamanitra izy. Fa raha niezaka nanatratra izy vao mainka nialavitra ilay lalàna. Kanika tsy fantany hoe ito nge ilay Jesosy voasoratry ny mpaminany. Ary tsy nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy izy satria jamba izy ireo. No ajambain'ny fahalalana izy ireo. Dia ohatr'izay koa tsika amin'izao fotoana zao. Firifiry ny fiangonana. Miezaka mitady fahamarinana, fanamarinana amin'ny asa io. Firifiry ny fiangonana mametraka ny fahamarinan'izy ireo fa tsy ny fahamarinan'Andriamanitra no apetrany amin'ilay fiangonana. Plus izy manao an'izay, plus izy tafasaraka amin'Andriamanitra. Firifiry ny fiangonana mametraka tradition na fomba amin'ny fiangonana manalavitra azy amin'Andriamanitra zany rehetra zany. Ohatra anankiray fotsiny raisiko amintsika. Nijery fampianarana misy fampianarana sur internet. Za tsy teny hoe fiangonana ino ny fiangonana io fa misy émission zay io. Jereko zany izy io. Dia misy hoe
il est écrit le émission de ny fampianarana zay apetrany eo de miresaka izy hoe Noël ou pas Noël. Ny teny hoe tokony hitandrina ny Noël ve tsika sa tsy tokony hitandrina ny Noël. Zay zany ny fanontaniana mipetrapetraka ny olona de mamaly zany le pasteur hoe ahoana ary tokony hitandrina ve tsika sy tokony hitandrina. De inona zavatra nataon'ity pasteur ty de nampianatra izy. Raha ny baiboly aloha ny jerena de tena tsisy an'izany Noël zany mihitsy ao anaty baiboly. Ary Jesosy tsy mba niteny mihitsy hoe tandremo ny andro nahaterahako. Raha jerena koa ny baiboly hoe 25 décembre ny nahaterahan'i Kristy, tsy mahita an'izany mihitsy ianao anatin'ny baiboly. Ozy izy. Tsy hitanao zany. Tsisy an'izany mihitsy hoe nahaterahan'i Kristy 25 décembre. Na nitenen'i Jesosy hoe tandremo ny andro nahaterahako. Ary raha jerena ozy izy hoe avaiza no ny avino Noël io de zavatra efa ndresantsika teto le izy. Raha nijeritsika ny tantaran'ny fiangonana de niresaka tsika mikasika le hoe transition na le hoe tetezamita. Ny ampitan'ny fiangonana voalohany nakaty amin'ny fiangonana zany hoe ny ampitan'ny fiangonana voalohany zany hoe fiangonana apostolika nakaty amin'ny katolika romanina. Tao anatin'izay transition zay inona zavatra nitranga? Tsy nenjehana intsony ny kristianina fa ny emperora de lasa kristianina. Ary rehefa lasa kristianina ny emperora de zao lasa tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina ny paganisme. Inona moa ny antsoina hoe paganisme? Ny fanaony zao tontolo zao. De rehefa tonga tao amin'ny fivavahana kristianina ny paganisme de nahitana an'izany Noël zany voalohany aty amin'ny l'an 336 raha tsy diso eo akaikikaiky eo mihitsy le daty raha tsy diso 336 no nanomboka nanao an'izany fety zany ny kristianina voalohany zany Noël zany. Zany hoe tao aorianan'io transition io mihitsy zany rehefa tonga tao ny paganisme, tonga tao ny fomba fanaon'izao tontolo zao. De hoe avaiza izy io satria rehefa tonga tao amin'ny fivavahana kristianina ny fanaon'izao tontolo zao de nakambana ny fety jentilisa sy amin'ny maha-kristianina zany. De le 25 décembre zay daty fahaterahan'ny masoandro lasa natsoina hoe daty nahaterahan'i Kristy. Ary le masoandro anefa de zao andriamanitry ny romanina io masoandro. De nampianarin'le pastera tsara zay ao anatin'le fampianarana miteny tsara izy ao anatin'le fampianarana hoe raha tena izy ange tsisy ozy izy eo anatin'ny baiboly. Fa zao kosa izy za tsy mandito ozy izy fa manoro hevitra atsika. Tokony manao Noël tsika ozy izy. Satria io nge mba hatsiarovantsika ny Kristy ora ollo. Les bras m'en tombent. Ny fitenenana miraviravy tanana ako. Zay nge izy. Miraviravy tanana satria nahoana io le tenen'ny soratra masina eto io. Ahoana tsara ozy izy teo? Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Za ozy izy de vavolombelona any amin'izany ozy ny apôstôly Paul. Fa manana zotom-po amin'Andriamanitra izy fa tsy manam-pahalalana. De toy izany ihany, ne connaissant pas la justice de Dieu, tsy fantany ozy izy ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa zao, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Nitady ozy izy ametraka ny fahamarinan'izy ireo. Eo amin'ny fiangonana zany, eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa tsy le fahamarinan'Andriamanitra no napetrany. Ny fanaovana an'izay, vao manao fotsiny anao hoe hitandrina ny Noël ako, hanao ny fetin'ny Noël. Fomba jentilisa zany rehetra zany, fa tsy fomba an'Andriamanitra zany. Ozy ianao hoe za ao amin'ny Kristy Jesosy no hamarinina amin'ny Kristy Jesosy voasoratra ao am-poko ny lalàn'Andriamanitra ary voasoratra ao an-tsaiko. De ny fanahin'Andriamanitra ve tsy miangatra de ozy ianao hoe andeha hitandrina ny Noël ny tenin'Andriamanitra no aseny tandrimanao. Ny fahamarinan'ny soratra masina no aseny tandrimanao. Fa tsy andeha anao kitotosala amin'izany ianao. De jereo aty amin'ny Matthieu 5:10 koa izy de miresaka an'izay, jerentsika aty amin'ny Matthieu 5:10, jerentsika kely nge zay. Inona koa ndresany aty amin'ny Matthieu 5:10 aty?
Matio 5:1 sy ny faharoa dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna sasany avy tany Jerosalema. Eto indray zany ady hevitra tamin'i Jesosy sy ny fariseo indray eto. Inona indray ny resaka eto? Dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hinan-kanina. Io ilay resahako tamintsika teo manana fomba maro samihafa izy ireo. Dia nametraka lalàna mihitsy izy maninona? Asen'izy ireo zany tandreman'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia ahoana izy rehefa nahitan'i Jesosy, nahitan'ny mpianatra Kristy izy tsy nanasa tanana alohan'ny sakafo dia hoy izy nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana. Lasa fampianarana voatolotry ny razana no fampianarana mibahana eo amin'ny fiangonana fa tsy ny fampianarana ny soratra masina intsony. Amin'ny vavany fotsiny zany izy sy amin'ny fomba fiainana manana zotom-po izy an'Andriamanitra fa tsy manam-pahalalana izy. Satria inona ny tazomin'izy ireo? Nametraka fahamarinana izy ireo fa tsy ilay fahamarinan'Andriamanitra no napetrany soarahany. Zao koa mbola teneniny ihany ato. Matio 5:17 Jesosy namaly fa izy namaly ka nanao taminy hoe nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo. Dia mipetraka amin'ilay pastera. Iny pastera nanao an'iny ilay tekri iny. Nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotry ny razana. Dia miteny amin'io pastera nanao an'iny ilay tekri iny Noël ou pas Noël zany. Hoe anao Noël ve tsika sa tsy anao? Dia mamaly. Tsy tenin' Jesosy ny mamaly azy. Nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo. Nahoana? Ho antsika rehetra izay mampianatra fa tokony ho tandremana ny Noël. Ho antsika rehetra izay mampianatra fa tokony hitandrana ny andro alahady, fantatsika tsara vaiza io andro alahady io. Fa tsy ny sabatan'Andriamanitra no tandremana. Ho antsika rehetra izay mampianatra fa azo hohanina ny biby maloto. Nahoana kosa ianareo no mampianatra ny fampianarana, nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra. Ka maninona? Mankatoa ny fampianarana voatolotry ny razana. Maninona ireo no mandika ny didin'Andriamanitra? Ka ny fampianarana voatolotry ny razana no anarahanareo. Jesosy no miteny an'izany fa tsy za. Kanefa misy maheno an'izao fampianarana izao dia izao manetsy tadina izy. Mihaino izy fa tsy mandre, mijery izy fa tsy mahita. Fa ny zavatra teneny fa izako io mba hiteny amin'izany ozy izy. Tsy izany no tenin'izany fa Kristy, tenin'ny Kristy no eto. Dia izao no tenin'ny Kristy amin'izany teninareo izany. 5 sy 7 dia inona ny zavatra teneniny io? 5 sy 7. Koa dia fohananareo ny tenin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo. Ry piatsara velatsiny, marina ny naminaniny Isaia anareo, ity fireneny ity manaja molony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Zany ny avalon'i Jesosy ianareo zany. Nareo zay mitandrina fampianarana voatolotry ny razana hoe fiangonan'ny razanay ity tatony namonjenanay. Aza mba mifanenjika eto tsisy manenjika mihitsy io tenin'ny Kristy iny netiko eto. Milaza nareo kristianina. Raha kristianina nareo dia tenin'ny Kristy no entiko amintsika io zany. Fa ny tenin'ny Kristy dia manambara koa dia fohananareo ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny fanarahantsika ny fomba fanaon'izao tontolo izao ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra io zany. Dia fanafoanantsika ny tenin'Andriamanitra zany. Ny tsy fanajantsika ny didin'Andriamanitra dia fanafoanantsika ny tenin'Andriamanitra fa hitandremantsika ny didy hafa ho tandremana. Koa dia fohananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry piatsara velatsy. Jesosy no miteny an'izany. Ry piatsara velatsy izy. Ho antsika izay manafoana an'izany. Manafoana ny sabata tsy ho tandremana intsony. Mampiditra fety maro samihafa ao amin'ny fiangonana.
na fomba fanao maro samihafa amin'ny fiangonana. Mampinana zay tsy tokony hoanina, manao fomba maro samihafa, fomba fitafy maro samihafa. Lasa ny fanompona olona koa ny sasany mihoatra noho ny fanompona n'Andriamanitra, ka zay tenenin'ny olona iny dia masy teny le olona fa tsy ny tenin'Andriamanitra no arahany. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra no fampianarana voatolotra anareo. Ripy tsara velatsy marina naniny Isaia anareo hoe ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko. Zany hoe foana nge zany ny fivavahanareo. Na iantsoantso eo ary zany nareo dia tsisy mieno any. Dia manaova fety hoe fafinaretany nofo nge zany fafinaretany io. Dia ataovy toy izy foana izy. Foana ny ivavahanareo. Foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fahamarinana izy. Satria izay didin'olombelona no arahana. Didin'ny eglizy, tradition na fomba fanaon'ny eglizy. Foana ny ivavahan'ireo amiko izy. Eo le tenin'Andriamanitra any amin'ny Amosy any. Atsahary ny finaonao ny iranareo fa mahakareny tsofina. Raha manatitra fanatitra ho anareo dia tsy mandray an'izany. Raha manatitra fiderana nareo dia tsy miaino izy any an-danitra any. Na mivavaka dia tsy miaino izy. Foana ny ivavahan'ireo amiko izy. Satria naleon'ny olona ny didin'olombelona toy izay ny didin'Andriamanitra. Mpiatsara velatsy io Jesosy. Dia mifanontaniana mipetraka reto dia apetratsika indray manao hoe nahoana ary zany no lalàna no tsy foana. Nefa nilazaina teo manao hoe eo amin'ny 4 eo amin'ny Romanina Kristy no farany lalàna. Inona le farany lalàna tiana resahana teo zany? Le faran'le lalàna teo dia satria izao efa nosoratanao apotsika le lalàna sy eo an-tsaintsika. Ka foana ny tandremanao an'izany amin'ny herin'ny tenanao sy ny tanjakao satria tsy vitanao zany. Kristy ny farany lalàna ozy izy. Ary raha milazitsika hoe foana ny lalàna, ahoana moa ny lalantsika ny fahotana raha tsy misy ny lalàna? Satria ny lalàna no mampahafantatra anao hoe aza mijangajanga. Ny lalàna no mampahafantatra anao hoe aza mangalatra. Lalàna miteny hoe aza mamono olona. Ahoana ny tenenanao fa foana ny lalàna? Tenin'Andriamanitra koa dia milaza, ny apôstôly Paoly ihany no milaza. Fa masina ny lalàna ozy izy, ary masina ny didy. Sady tsara ozy izy. Tenin'Andriamanitra no milaza an'izany rehetra izany. Dia io ny amaranako anazy amin'le Matthieu 5, tenin'i Jesosy io. Araka lefa nitenentsika teo fa mbola tsy niraisitsika izy teo. 7:10. Matthieu 5. Matthieu 5 dia ny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5:7 ka hatramin'ny 7:20. Averiko tsara le izy. Inona moa le lalàna resahana eto? Tsy hoe didy tokanao en particulier fa le lalàna resahana eto dia le lalàn'i Mosesy io rasahana io. Aiza misy ny lalàn'i Mosesy? Misy ny lalàn'i Mosesy dia amin'ireo boky 10 voalohany ao amin'ny Baiboly misy ny lalàn'i Mosesy. Dia misy fanamarina kely tika tao fotsiny tamin'ny maraina ny teny nanao hoe le lalàna somary miboredika kely ny vavako dia natafy teny hoe 300 angamba le izy raha tsy diso voalazako le izy tamin'ny maraina iny. Fa tsy 300 le lalàna. Fa ao amin'ireo boky 10 ireo dia zao misy lalàna 300 zany eo anatiny io. Zay ny lalàna ao anatiny io. Ny zavatra voasoratra ao nefa dia zao ny zavatra voasoratra sy fa fantatro sady le fanontaniantsika manao dia ahoana zany dia hitanina zany rehetra zany tsika. Zao fotsiny zavatra tenentsika. Misy karazana lalàna ao anatiny io. Eo zany le lalàna moraly. Eo ny lalàna sivily, ao ny lalàna seremonialy. Dia misy lalàna hafa ihany koa fa mbola resahako amintsika eto le izy. Fa inona ny zavatra tenenin'i Jesosy eto amin'ity 7:10 ity dia zao ny zavatra teneniny eto. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ao andrava fa hanatanteraka. Zany hoe no tanterahan'i Kristy zany ireo lalàna ireo. Ohatra ny amin'izany, ohatra raisitsika fotsiny, ohatra hoe ny lalàna seremonialy. Foana nge zany lalàna seremonialy zany satria nahoana?
Ny lalàna seremonialy dia eo amin'ny tempoly ny anaovana ny lalàna seremonialy. Ny tempoly anefa dia zao, rehefa tsy misy tempoly dia tsy azo ampiarina io lalàna seremonialy io. Tsy miatra io lalàna seremonialy io rehefa tsy misy tempoly. Amin'izao fotoana izao antsika mbola misy tempoly eo Jerosalema anaovana an'izany. Donc efa tsisy tsony zany tsisy foana ho azy zany io lalàna seremonialy io. Ary tsy vitan'izay fa tamin'ny nahatongavan'i Kristy dia zao tanteraka teo amin'i Jesosy ny asa natao tao amin'ny tempoly. Satria ny zavatra rehetra zay voasoratra tao, ny zavatra rehetra zay natao tao anatin'ny tempoly, ny fomba rehetra zay natao tao anatin'ny tempoly dia nahoana? Tandindona any amin'ny Kristy Jesosy daholo, faminaniana any amin'ny Kristy daholo ny zavatra rehetra natao tao amin'ny tempoly. Ka rehefa tonga ary Kristy, rehefa tonga ilay tena izy, moa ve tokony mbola natao zany? Satria tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ilay izy. Misy zany karazana lalàna ohatr'izay zany foana, lalàna seremonialy. Dia ny lalàna rehetra indray, ny lalàna moraly indray, miaraka amin'ilay lalàna sivily sy misy lalàna anankidimy mantsy ny azo ilazana azy ireo zany, fa micentremêle zany izy ireo. Zany hoe mifandray zany ireo lalàna ireo. Dia ireo lalàna mifandray ireo nefany zany hoe atsonany ny azo atsonan'izy rehetra eo zany dia lalàna moraly daholo izy rehetrarehetra reo. Zay ny azo itsona azy. Zany hoe lalàna moraly daholo zany reo. Dia feheziny izy io lalàna moraly io, feheziny didy folo io lalàna moraly io. Mifandray amin'ny didy folo daholo ireo lalàna rehetrarehetra reo. Ka ny filazantsika hoe foana zany io. Tsy foana mihitsy io, fa nanahoana? Tanteraka. Jereo tsara ny zavatra tenenina eto. Aza ataonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Mazava be ny izany teny zany. Zay mahatonga hoe tsy foana mihitsy ilay lalàn'Andriamanitra. Fa voasoratra ao am-potsika sy ao an-tsaintsika. Dia Andriamanitra no mitarika azy antsika. Zao no ataonareo, zao no ataonareo. Tsy feheziny zany, tsontsika hoe hiezaka satria tsy ho vitantsika zany. Fa Andriamanitra no mitarika antsika amin'izay zavatra zay. Misy milaza, efa apetraka ihany ilay fanontaniana eto satria misy zany. Misy milaza ohatra ny hoe any amin'ny asan'ny apôstôly ihany, ho jerentsika manaraka zay tsy maninona mihitsy asan'ny apôstôly 5:12. Miresaka hoe rehefa nivoly izy ny apôstôly tao Jerosalema, dia rehefa nivoly ny apôstôly dia nametraka n'izao lalàna zao. Miresaka izy hoe resaka ny ao ny miresaka hoe ny resaka inona moa filazana azy teo hoe zao ny lalàna tokony ho tandremana ozy izy. Ao ny resaka mikasika ny hoe tsy tokony mihinana hena naterina tamin'ny sampy. Zay ilay lalàna ao zany. Dia fa tsy tokony ho forana tsony ny olona ozy izy. Dia ny zavatra atao zany dia hoe tsy forana tsony, fa ny zavatra asena ataon'ny vahoakan'Andriamanitra jetilisa resy lahatra ozy dia hoe tsy mihinana hena naterina tamin'ny sampy, tsy mihinana raha, dia tsy manao débauche ozy izy. Inona moa le débauche? Le débauche zany atao hoe filalaovan-dratsy zany io débauche io. Raha io fotsiny zany ny raisitsika dia ozytsika manao hoe io ny zavatra nitenen'ny apôstôly manao hoe ireo ihany nasena ho tandremana. Dia mba miteny amintsika ako, mpangalatra daholo ve zany ho an'ny kristianina? Raiso amin'izay fotsiny ilay izy, mpangalatra daholo ve zany? Dia efa foana ho azy izany zavatra zany. Satria tsisy mpangalatra mihitsy ny kristianina. Fa feno io zavatra io. Ohatra ny hafa firenena zay tonga amin'ny Kristy Jesosy dia inona ny asiana zavatra ho ataony. Rehefa tonga amin'ny Kristy Jesosy ianao, tsy asiana tandremanao daholo aloha ny lalàna rehetra. Fa inona ny zavatra asiana ataonao rehefa tonga amin'Andriamanitra ianao? Jereo tsara, ho an'ny hafa firenena zay te hitandrina ny Pasika dia inona ny zavatra ataony? Forana aloha izy. Dia mitsofoka amin'izay izy dia mandeha tsikelikely iny rehefa avy eo zany izy raha te handeha hanaraka an'Andriamanitra. Dia izay mahatonga azy eo amin'ilay asan'ny apôstôly ihany 5:12 manao hoe fa ny lalàn'i Mosesy ange dia ampianariny mandrakariva ao amin'ny sinagogy. Misy foana zany mampianatra zany, fa ny zava-dehibe dia zao reto aloha ny tokony ho tandreman'ny jentilisa zay resy lahatra raha nandray ny Kristy izy, mba hafantarany hoe zao dia manaraka ho azy ny sisa amin'ny ho avy. Fa inona ny zavatra tenen'i Jesosy? Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ao andrava fa anatanteraka.
falazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafona ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory amin'ny lalàna tsy izaho no miteny fa Jesosy mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Foana ve ny lanitra sy ny tany zao sa tsy foana? Mety any aminareo angamba foana fa ny aty aminay aloha mbola tsy foana. Dia ny aty aminay zany mbola misy lalàna satria tsy foana ny lanitra sy ny tany fa ny aminareo mety foana dia mety efa foana angamba le lalàna. Fa ny tenin'i Jesosy dia miteny mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy foana tsy akory amin'ny lalàna dia na dia litera iray na teny tsoratra iray azy mandra-pahatateraka izy rehetra. Mandra-pahatateraka izy rehetra ozy izy. Ary amin'izany nazovy ny homama anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao kely koa indra izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nazovy no maka-toa sy mampianatra ireo dia ho atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Zany ny tenin'i Jesosy zany. Tapitra sahady indray moa ny fotoanantsika ka. Mandeha dia mandeha izy nefa mbola maro ny zavatra tiana resahana. Fa izay indray zany lesitsika aloha satria izay ny fotoana nisy teo am-pelantanana. Fa ambava homana po mieritreritra. Mahazo toa mianatra ny tenin'ny Tompo. Fa tsy izany no teniny izany. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany tsy foana tsy akory ny lalàna. Mahazo toa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mahazo toa hoamasiny ny tenin'Andriamanitra. Fa aza atao hoe goavy mata le izy. Loantsika hivavaka isotra ny Tompo. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zahay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha io. Hatramin'izao koa mandrakizay. Soraha atao am-ponay raha io ny lalànao ary ataovy eo an-tsainay. Aoka Tompo, ho mpakatoa ny teninao zay fa tsy ho mpanadino. Raha amin'ny herinay ny tanjakay Jesosy eo dia tsy efa naivelively nitandrina ny lalàna na hanaraka ny teninao na ny baikonao. Fa raha ianao kosa Jesosy no velona ao anatinay dia mino izay fa ianao nefa manamarina anay ka ho afa-keloko izahay. Satria tsy izahay tsy no velona fa ianao Jesosy no velona ao anatinay. Dia raina ny anaranao Andriamanitra kalazay ny anaranao anie. Voninahitra ho an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha itao anatrehanao. Alleluia. Amen. Manao antsika veloma indray. Mandram-piona indray. Amin'ny manaraka indray tsika miona zany. Baibai daholo. Chercher ma femme.